araky ny fanambarateny ambitana dia manambahintsika tsy izany fa Andriamato Rela Jean-Claude zay filohan'ny fédération malagasy ny taranja azakazaka bisikilety miarabanao tonga eto amin'ny fandarana mahery nanaikina saina tamin'ity fandarana ity voalohany ngamba miarahabinareo ato amin'ny mahery ary miarahaba koa zany pijeriny mahery ary miarahaba koa zany mifankatia ny azakazaka bisikileta eto amin'ny nosy zany ya fanontaniana voalohany Andriamato filoha zany hoe nandritra ny atramin'ny tantananao ny fédération na sambany angamby ianao vao mba tonga teto amin'ny plateau amin'ny mahery iresaky momba ity azakazaka bisikileta ity somary raha ny fahainona azy ohatrany tsy de hita tsy de eny loatra amin'ny ainao manjery sy ny gazety maro samihafa raha tsy hetsika lehibe ny taranja azakazaka bisikileta ho anao zay tonga eto amin'izao hitondra fanazavana makasika izay manahoana tokoa moa zany zao izay taranja azakazaka bisikileta zay amin'izao fotoana zao mariko eto ngamba fa tamin'ity taon'ity moa zany feno de feno tokoa zany ny fandaharana asanay ao amin'ny fédération satria raha ny calendrier fotsiny moa zao napetraka dia efa voatotosa moa zany ny fiadina tompondaka Madagasikara tamin'ity taon'ity izay natao tamin'ny volana taloloha kely teo ary am'izao koa zany zahay de fa hanomana zany ny trophée des as izay ho atao amin'ny faran'ny volany octobre zao ary manarakaraka an'izay moa zany dia ny grand prix de l'amitié de orinan'izay dia ny tour de Madagascar 2014 izay ho atao amin'ity taon'ity eto amitsika zay ny atao hoe fandaram-potoana azy lazay fa ngezy zay lazaina izao fa ny tena tiako anontaniana Andriamato filoha de hoe velona miaina tsara ve zay tarazana azakazaka bisikileta zay eto amitsika amin'izao fotoana zao mariko eto aloha fa maroborobo tokoa ny azakazaka bisikileta satria amin'izao fotoana zao zany efa mivelatra moa zahay ao amin'ny fédération satria tsy mijanona tsy mionona fotsiny eo amin'ny resaka azakazaka bisikileta sur route izay moa filazana azy amin'ny terme vazaha fa amin'izao fotoana zao koa zany dia efa misy koa zany ny azakazaka amin'ny resaka VTT mariko moa zany fa androany moa zany dia ny farana ny fandaharana VTT izay natao teny avoloa androany midika moa zany fa mivelatra tsikelikely zany ny azakazaka bisikileta amin'ny lafiny hafa zany hoe VTT ao koa moa zany ny BMX sy ny sisa io zany de eto mampandrea milaza fa hitsangana atoato zany ny comité national de VTT io zany ambany fahefany fédération satria io zany atao zany hikarakara manokana zany ny momba ny resaka VTT de ohatran'izay koa moa zany sampana hafa ohatran'ny hoe BMX koa zany raha fa ohatra fa hita fa misy ny fivoarana dia ho atsangana koa zany ny comité national de VTT arakaraky ny fivoarany sampana eo midika moa zany fa tsy mipetraky zahay fa mivelatra tokoa ary fa manarakaraka an'izay moa zany tsy adinoko eto koa zany fa efa misokatra koa zany ny fédération amin'ny fijerena ireo vehivavy mankatia ny azakazaka bisikileta ity fa isaky ny championnat de Madagascar moa zay zao dia manokana anjara toeran'ny vehivavy izay anao kosa azakazaka bisikileta manomboka zao fa niresaka n'le sokajy vehivavy any ianao Andriamato filoha taranja azakazaka bisikileta ity nanomboka tany amin'ny fotoana andro mbola ianao miazakazaka de anisan'ny nalaza de misy anarana malaza foana fa tsy tena hoe maro be le malaza aiza ho aiza ny politika natao hoe fampandrosoana na ny tany ketsa zany ho an'ity taranja ity eto amitsika amin'izao fotoana zao marina tokoa hoe tsy ny cyclisme marery moa no misy an'izany fa na amin'ny foot de misy an'izay talohatsika nafantatry Maître Kir des monstres Rikikisy Alban tamin'ny azakazaka bisikileta moa na zay Raolisson Bruno Razafinarivo Jean-Claude zany moa fantatra mihitsy zany amin'ny azakazaka bisikileta amin'izao moa zany tsika taloloha teo ngamba nisy atao hoe Ravotabi sy namany ka amiko zany io zany ary ny fédération zany de fa mijery zay moa nahatonga anay zany mampirisika an'ireo tanora kely amin'ny VTT aloha voalohany indrindra satria raha tsika mahalala fa ty azakazaka bisikileta ity raha ny ankizy ataotsika hoe mahatsiaro vizana be mety miemitra izy fa amin'izao fotoana zao ny zavatra mahafinaritra ny ankizy no atao ka amin'izao zany betsaka ireo tanora
tanora eritreriny minima moa zany mbola minima moa zany a dia efa mandray anjara zany amin'ny azakazaka VTT zany hoe taritina aloha ny ankizy amin'ny kilalao a ary zay koa mahatonga anao amin'ny fédération zany hoe mampirisika ny anombohana zany ny resaka course BMX satria hitanao ny ankizy zany a BMX no ananany a be be manana BMX manana VTT a ka zay zany lafiny zany no jerena satria amin'izao fotoana zao koa zany efa misokatra ny école de VTT zany eo amin'ny Jimboscol moa zany isaky ny alarobia hariva zany a no atao izy io ka eto zay dia manentana andreo mpankafy azakazaka amin'ny bisiketa zany raha ohatra misy zaza te handray anjara dia afaka miditra amin'izany école izany mitovy amin'ny taranja rehetra ihany a somary hafa kely ihany koa aloha ny taranja azakazaka amin'ny bisikileta amin'ny fitaovana ampiasaina somary lafolafo ihany maharaka an'izay filany zay hoe tsika ary misy an'ireo atao hoe bisikileta ahafahana tena mandray anjara amin'ny faninan'ny raisam-pirenena ireny ve tsika eto Madagasikara takatry ny malagasy ve no mividy an'izay marina tokoa ary tena zavatra hita ary tsy ampahitanana fa ny matériel ampiasaina amin'ny azakazaka amin'ny bisikileta dia lafo tokoa satria amin'izao fotoana zao moa hitatsika fa malaza moa ty resaka hoe atao hoe carbone io carbone io moa zany amin'izao fotoana zao dia matiera anankiray zany anamboarana an'ireny fitaovana reny indrindra ny bisiketa moa zany tiako tenena eto ka mahatonga ny fitaovana zany ho lasa maivana satria raha taloha tamin'ny cadre vy zany acier moa zany filazana azy acier léger dia tany amin'ny 9 kilo ny bisiketa amin'izao fotoana zao nefa ny carbone dia mahatratra any amin'ny 7 kilo latsaka kely na 680 satria io koa misy norme tsy maintsy arahana satria raha vao latsaka an'izay norme zay zany dia tsy azo ekena zany ny bisiketa maivana loatra ka zay zavatra ny mahatonga amin'izao fotoana zao zany hoe mizotra makany daholo zany ny mpiazakazaka rehetra momba ndresaka hoe oentimanana io moa angamba amiko tsotra de tsotra io raha fa tianao io azo io ary vita io fa zay zavatra zany no tena hipetraka mialoha zany fitiavana le azakazaka bisiketa aloha fa raha ohatra tsy tianao io sarotra anao ny hividy ny fitaovana io fanampiny fédération na ve amin'izay raha ohatra hoe amin'ny fahazahoana azy io raha hoe misy olona mpilalao zany ny ampiazakazaka zany hoe mila n'le bisikilety satria tsisy io eto amintsika raha fahazahoko azy tsara raha ny hoe amin'izao fotoana zao aloha samy fa misy amidy izy io eto amintsika zany hoe amintsika eto mbola tsy misy fa misy amin'izao fotoana zao zany vao miforona koa zany misy mpivarotra momba ny bisiketa amin'izao fotoana zao eto amintsika ka io magasin io zany dia afaka manao commande ianao raha ohatra ka mitady fa ny hoe hita magasin aloha mbola tsisy fa ankoatran'ny bisiketa azo lalovana zany efa misy zany eto amintsika fa raha ohatra hoe tena hoe mitady le tena hoe tsara moa dia afaka manao commande izy io iverena kely andriamatoa filoha le fananana goavana zay karakarainareo teo ny Grand Prix de l'Amitié sy ny Tour de Mada raha iverena kely aloha rovina tsara lisy de otrotry ny ahoana ny fomba ofisialy le Grand Prix de l'Amitié hoe misy teratany vahiny sa misy afarana avy any ivelany sa tsika samitsika ihany ny Tour de Mada izaho aiza ihany ko marina tokoa satria araky ny fandaharany lazako teo moa zany ny championnat de Madagascar moa efa natao mialoha efa vita igny ary izy io zany namariny kely eto fa zahay zany amin'izao fotoana zao dia efa manaraka zany ny calendrier ny UCI satria ny UCI zany ny UCI moa zany dia ny Union Cycliste Internationale zay mametra moa zany fa ny championnat national rehetrarehetra zany tsy maintsy atao vitaina alohan'ny faran'ny volana juin io zany de fa manomboka mirespecta an'io zay amin'izao fotoana zao fa ny championnat de Madagascar tsy maintsy vitaina amin'ny faran'ny volana juin zay moa zany mba hafahana zany andefasana ny vokatra makany amin'ny UCI izay nahatonga navitana mialoha zany ny championnat de Madagascar ny manaraka an'io moa zany araka ny teneniko teo dia ny trophée des As raha n'izay trophée des As miferetana azy dia io zany karazana ataontsika hoe reny sélection ny ligue isan'isany zany hoe les meilleurs zany ao anatin'ny ligue anankiray zany tokony handray anjara amin'izy io dia ahitana zany mba sangany isam-paritra isa ligue zany de aorinan'io zany io zany ho atao amin'ny faran'ny volana oktobra zao ary herinandro aorinan'io zany
dia ny grand prix de l'amitié. Io moa zany programme anasa vaovao izy io satria raha mijery zahay isan-taona ny vokatra ary ny fomba fanomana ny mpiazakazaka dia hitanay fa misy lesoka be da be zany ao ka atao zany fa tonga ny Tour de Madagascar dia hita ny fiantraikan'izay zavatra zany any amin'ny Tour de Madagascar. Izahay ao fédération zany dia miezaka fa tia mitady vokatra izahay ka noho ny antony zay zany dia nametraka zahay fomba fiasa vaovao ka nasina io grand prix de l'amitié io zany ka natokana izy io zany ho an'ny mpiazakazaka malagasy any fa tsisy vahiny, tsisy teratany vahiny io ary io zany dia course maromaro 6 étapes lizy anatin'ny 3 andro. Zany hoe ny azoma zany maraina dia course contre la montre 20 km atao any amin'ny bypass. Ny arivan'io zany dia course en ligne zany makany amin'ny RN2. Ny rapitson'iny zany dia makany amin'ny RN1 Antananarivo Analavory. Dia ny ariva zany Analavory Antananarivo. Dia ny amin'ny Alahady maraina zany dia course contre la montre par équipe. Zany hoe natao moa izy io zany satria raha tsika mahalala am'izao fotoana zao fa hisy ny Jeux des îles any La Réunion mitaona ho avy ka izao zahay zany dia efa manomana sahady zany ny équipe nationale malagasy mba ho zatra satria misy an'io taranjo io zany fifaninanana par équipe io zany any amin'ny Jeux des îles ka am'izao zany zahay dia efa manomboka zany mampizatra an'ireo mpiazakazaka reo zany amin'ny course contre la montre. Zay nahatonga anay zany nametraka an'io course contre la montre io zany amin'ity grand prix de l'amitié ity. Ary ny arivan'iny moa zany dia circuit zany critérium zany no filaza azy ka izay zavatra zany dia apetakay ary hijerevanay koa zany ny mpiazakazaka anaovana sélection zany ho an'ny mpiazakazaka handray anjara amin'ny Tour de Madagascar satria raha ohatra mpiazakazaka tsy havita manana firy moa tsika amin'le Tour de Madagascar manana quota, misy quota moa izy zany manana mpiazakazaka firy tsika afaka mampiditra maromaro ve tsika zany hoe raha ny lalàna raisam-pirenena zany dia misy fetrany any ny ekipa ampidiriny tomponandray ny mpikarakara moa zany hoe ny organisateur. Raha ohatra ty course atsika ity zany tafiditra tamin'ny calendrier international ny CI dia ekipa anankiroa ihany no azotsika ampidirina fa noho ny antony mbola tsy tafiditra ao anatin'ny calendrier ny CI satria betsaka zany condition izay takin'iso momba ny zavatra io ka raha mijery zahay dia mbola tsy ampy no entimana anay zany ahafahanay zany mampiditra an'io Tour de Mada io zany ao anatin'ny ICI satria lafo de lafo izy ary na fitaovana fotsiny ary de tena be da be zany ary lafo satria tsy maintsy misy commissaire international, misy ny condition ndresaka vokatra sy ny sisa ka zay zavatra zany mbola tsy zany misy droit koa tsy maintsy aloha ka zany zavatra zany mbola mahatonga anay zany mbola tsy napiditra an'io ka noho izay antony zany no ahafahatsika zany mampiditra mpiazakazaka maro. Ary ny tanjonay moa tamin'ny nametraka an'ity Tour de Madagascar ity voalohany de hoe satria hita tamin'izany fotoana zany fa ny azakazaka amin'ny bisiketa dia ambany dia ambany tokoa ary tsy afaka itsika malagasy zany miala eto Madagascar mandray anjara any ivelany. Noho izay zavatra zany dia natao aloha ny fampiroboroboana ny azakazaka bisiketa amin'ny alalan'ny Tour de Madagascar mba ny entanana zany ny retraretra andalovan'ny Tour de Madagascar mba misy fanentanana zany mba anaitra andreo mpankatiany azakazaka bisiketa. Avy eo zany nataonay koa moa zany ny nanafatra andreo mpiazakazaka avy any ivelany mba ahitahany mpiazakazaka gasy atsika zany hoe ohatran'izao le izy amin'izay fotoana zay moa zany hitatsika amin'izao fotoana zao efa feno folo taona ny Tour de Madagascar amin'izao fotoana zao tsy hoe ny tenako angamba mireare am'izany fa anisany mba mahafaly anahy tokoa satria efa hita tokoa zany fa mivelatra zany ny azakazaka bisiketa amin'izao fotoana zao ary ny asa moa zany anatin'io ny fanabeazana sisisany mbola be da be ny asa miandry anay zany amin'izy io surtout amin'izao fotoana zao ny tenako manokana zany de eto amin'ny teny fa efa mitady vokatra zao avy amin'ny mpiazakazaka indrindra moa zany fa
hoany ireo club misy eto amitsika zany. Isorana betsaka ianao Andrimoto filohan'ny fédération malagasy ny taranjazakazaka bisikilety mitondra izay fanazavana izay feno de feno izay fandarana izay dia misaotra anao nanaky ny vahiny teto amin'ny fandarana mahery. Misaotra atsika mpijery mahery moa zany fa ny teniko farany angamba amin'izao fotoana zao misy mo expert koa zany frantsay tonga eto expert avy amin'ny UCI zany mijery ny resaka développement ny structure ny azakazaka bisikileta atsika eto fa ny telony zao izy io tonga eto ka mino fa atoato zany izy amarana ny mission aty hijery zany ny fivoaran'ny structure ny azakazaka bisikileta eto Madagasikara de misaotra ny mpijery mahery rehetrarehetra zany tenako. Misaotra betsaka Andrimoto filoha